Dia ampifaliana trany no iarabanany tsirairay avy indray zay tafaraka aminay amin'izao fotoan'izao ato anatin'ity fandaharana ity amin'ny alalan'izao onjam-peo maminao izao. Arabaina ianao na tratran'izao andro izao indray mbola afaka hifanerasera amin'ny ankohonana, ny mpiara-monina, ny mpiara-miasa zay rehetra manodidina anao. Misaotra betsaka tsy mahafoy ny fiarahana, misaotra betsaka mahafoy ny fotoananao iarahana amin'ny samy malagasy ifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ny tompo ane amalisoanao fa tsy ho voavaly zao ataonao izao. Ampatsahivina trano fa zava-dehibe zao ataontsika izao satria nodidin'ny tompontsika hoe aza mahafoy ny fiaraha-mivavaka. Izao ataontsika izao dia fiaraha-mivavaka fa amin'ny fomba tsy mifankahita satria amin'ny alalan'izao radio izao no ahafahantsika mivory eto. Ny tompo ane amalisoan'ny tsirairay avy ary tsy miandry ela ny tompo fa ao anatin'izao teny omeny izao ihany izy dia efa manasitrana ny fo maratra rehetra, dia efa ampahita tory ny tsy mahita tory rehetra, efa hanome fitoniana ho an'ireo zay rehetra mitebiteby. Fomba fitenenana eto foana le hoe aza manaiky hiala maina eto ianao fa mitoera ho amin'ny fanahy dia hanatrika antsika eto ny tompo dia tsy hisy hiala maina eto fa ho kristianina, ho malagasy mpandresy an'ity izao tontolo izao ity. Izany ny tena irariana foana ao anatin'izao fandaharan'izao hoe ho kristianina mpandresy, tsy ho kristianina anarana fotsiny fa ho kristianina mpandresy. Ahoana ny fomba handresena dia ny fananana ny herin'Andriamanitra. Alaivo ao anatin'izao fandaharan'izao ny herin'Andriamanitra, takio ao anatin'izao fandaharan'izao ny herin'Andriamanitra dia ho malagasy mpandresy daholo tsika menakavy. Dao hisaotra ny tompo fa noho ny fitahiny sy ny famindrapony, noho ny fitiavany, noho ny sitrapony dia ndreto indray tsika tafaraka eto. So dia mbola misy olona mieritreritra aminy fa ny fahaizany, ny heriny, fahalalany, ny vola, ny voninahitrany no mahatonga azo velona indray amin'ity androany ity fa aoka ho tsaroana mandrakariva na inona toerana misy anao, na ny farany ambony indrindra na ny farany ambany indrindra eo amin'ny saranga amin'ny fiarahamonina, ny fahaizana, ny fahalalana dia oka ho tsaroana indray androany fa noho ny fahasoavany na toy izao antsika. Tsy mendrika isika ahazo masoandro sy rivotra sy rano androany fa noho ny fitiavany sy ny famindrapony dia ndreto indray tsika mivelonaina soamatsara eto. Ozy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 7:13 manao hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ny atao hoe izy rehetra dia izaho tafiditra ao anatin'izany ianao tafiditra ao anatin'izany. Efa nanota isika rehetra ka tsy misy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra fa noho ny sitrapony izy no mitantana amin'ny fitsarany marina dia ndreto indray tsika. Izany mahatonga hoe ndao hisaotra ny tompo. Mety misy olona avy any tena mbola tsy resy lahatra mihitsy amin'ilay fisaorana ny tompo satria ndreto indray tsika efa novoriana eto ndao indray hianatra androany. Matoa mbola novelominy androany dia ndao hianatra, ndao hanetry tena, ndao hisaotra ny tompo fa noho ny sitrapony dia ndreto indray tsika. Raha misy olona zao vao tafaraka aminay amin'ity androany ity dia izao fandaharan'izao dia mampatsiahy fa efa tokony hanana toepana mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao. Mampisalasala ny olona ny fahitana an'ity izao tontolo izao ity. Tsy maharesy lahatra ny olona intsony hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra fahitana an'ity izao tontolo izao ity satria ohatrany hoe mamirapiratra. Mbola jamba ny mason'ny ankabetsahan'ny malagasy dia ohatrany hoe mamirapiratra izao tontolo izao. Betsaka ny sahirana ny te ho afaka, betsaka ny sahirana ny te handresy nefa tsy hitany mihitsy izay atao. Androany ary dia atombohy amin'ny fahafantarana ny Jesosy ny dingana izay ataonao andraisanao an'ilay fanapahan-kevitra fa tsy ho an'ity izao tontolo izao ity intsony ianao fa ho an'i Jesosy. Jesosy mihitsy no miteny ao amin'ny epistily nosoratan'i Jaona 2:17 vakiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha misy mandreny tengo ka tsy mino, izaho tsy hitsara azy fa tsy tonga hitsara n'izao tontolo izao aho fa hamonjy izao tontolo izao. Izay mandaha ka tsy mandray ny tengo dia manana izay mitsara azy. Ny teny izay nolazaiko
izay ihany no hitsara azy amin'ny andro farany. Mbola tsy andro farany androany mbola tsy andro fitsarana androany fa manasa anao Jesosy anatona azy fa tsy tonga hitsaranao izy fa hitonga hamonjy an'ity zao tontolo zao ity. So de zany ny sakana hoe ny fahotana be loatra, ny fanahiana be loatra, ny aretina be loatra, ny fahasahiranana be loatra. So de zany ny sakana tsy anatonanao an Jesosy fa izy no miteny hoe tsy tonga hitsara an'izao tontolo zao izy fa tonga hamonjy an'izao tontolo zao. Hamonjy ny malagasy rehetra ho afaka amin'ny fahotana. Fisainantsika nefa zatra ny fitsaran'olombelona. Ny maso vao mifampijery fotsiny de efa mitsara, ny vava tenenin'ny olona de efa mitsara, ny fihetsika de efa mitsara, fa Jesosy tsy ohatr' zany. Jesosy tsy olombelona, any an-danitra izy io ny teniny tokony hanasitrana ny malagasy rehetra zany tenenin Jesosy zany hoe tsy tonga hitsara fa tonga hamonjy. Misy malagasy ve eto isafidy ty zao tontolo zao ity? Misy malagasy ve eto mbola misalasala voasarika be any amin'ity zao tontolo zao ity? Androany miteny anao Jesosy tonga izy hamonjy anao. Hevitry ny devoly zany hoe Jesosy mitsaratsara zany, fa Jesosy fitiavana. Na inona fahotana vitan'ny olona, Jesosy tsy mijery an'izany fa Jesosy mijery ny etaetan'ny olona anankiray te ho afaka ary manantona azy amin'ity androany ity. Manasa anao atombohy amin'izao antsony Jesosy zao ny fanapahan-kevitrao anatonana anazy manomboka izao. Dao petrakitsika pelantanan'ny tompony fotoana fa mila ny fanatrehantsika. Jesosy misaotra betsaka noho ny namorina ao anay eto indray. Misaotra betsaka noho n'ilay fitiavana tsy takatry ny saina, mahagaga, satria raha oharina amin'ny fahotanay ny faharatsianay de tsy mendrika akory zahay ny hazo masoandro, ny hazo rano, ny hazo rivotra sy izay rehetra efa nomaninao indray tamin'ity androany ity. Tsy vitan'izany ihany fa mbola nomenao teny indray zay, menao fotoana zahay hianaranay ny teninao. Tompo mekoka ny malagasy rehetra eo anatrehan'izany. Iza moa zahay, 00 zahay fa mila anao. Tsy iza mihitsy zay, tsinitsininy zahay ny sitraponao nahatoy izao anay. Noforoninao zay mba hidera sy ankohaka eo anatrehanao. Ndreto zay manatanteraka an'izany Tompo, mangataka ny fanatrehanao. Jesosy mila anao zahay satria tsy mahavita na inona raha tsy eo ianao. Manatreny tsirairay avy any misy azy avy amin'izao fotoana izao. Jereo ny fonindreo mangetaeta, jereo ny fonindreo tapa-kevitra, tena hiala marina amin'ny fahotana hitady anao. Resy lahatra amin'izany teninao zany fa tsy tonga hitsara an'izao tontolo izao ianao fa tonga hamonjy an'izao tontolo izao. Tompo, misy olona resy lahatra fa ianao mpamonjy. Tompo, misy olona resy lahatra fa tsy misy azo atao afa-tsy ny ao aminao ihany. Ary misaotra anao zay noho ny amin'izany asa mahagaga ataonao aminay zany famindrapo lehibe zany. Ko mangataka ny fanatrehanao zay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany mba tsy hisy toerana ho an'ny devoly na de ny ray sekondra ary. Tompo, ampandreseo reto malagasy vonina nitady anao reto amin'ity androany ity. Tera sy laza ny voninahitra mandrakizay no atolotry ny malagasy rehetra anao amin'izao fotoana izao. Ry mpanjaka ny mpanjaka, tompony tompo, lay mitazona ny fahefana rehetra sy ny hery rehetra eo an-tanany. Amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany, tsika rehetra na hoe amen. Androany tsika de hianatra ny Salamo faraka amby 20. Ny Salamo faraka amby 20 de miresaka momba ny fiarovana azo antoka. Voizina be da be ny fampitahorana amin'izao fotoana izao. Vao maraina ka hatramin'ny hariva de tezainy zao tontolo zao anatin'ny fampitahorana sy ny fampiororona ny malagasy. Anisan'izany miororo sy matahotra zany ve anao noho ny zava-misy. Miakatra ny vidin'entana anao konkoro de tonga de efa tahotra no ao anatin'ny sain'ny tanora hoe efa tsisy plasy tsony efa kolokolo daholo ny ao. Ny arety mandringana, andeha voyage ianao de ny accident, andeha voyage ianao de misy mpanakana. Zay zavatra rehetra atao, andeha hanamboatra dossier ianao de tsy maintsy ampitahorana satria misy kolikoly. Tonga ty ny tenin'Andriamanitra hanasitrana ny malagasy rehetra amin'izany fampitahorana zany sy fampiorororo zany de manasa anao ary andray fitoniana ao anatin'izany tenin'Andriamanitra zany. Ovakitsika ary zany Salamo faraka amby 20 zany andininy voalohany ka hatramin'ny farany. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny mitoetra ao amin'ny fierena izay any avo indrindra de monina eo ambanin'ny aloko ny tsito. Ilaza any Jehova hoe fialofana sy batero ho ahy izy, Andriamanitro izay itokiko. Anafaka anao tokoa amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny areti-mandoza izy, ny volonelany
no anaronany anao ary ao ambanin'ny elany no itokianao. Ho apinga kely sy ho apinga be ho anao ny fahamarinany. Tsy atahotra ny fampitahorana noho ny alina ianao na ny zana-tsipika manidina noho ny andro na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina na ny fandringanana mandripaka amin'ny mitatao vovonana. Isy arivo lava eo anilanao sy iray alina eo ankavananao nefa tsy anakaiky anao izany. Hijery maso fotsiny ihany ianao ka ho hitanao ny hamaliana ny ratsy fanahy satria Jehovah no efa nataonao hoe fialofako, eny ny avo indrindra ho fonenanao. De tsy hisy loza anjohanao na arety mandoza anakaiky ny lainao fa izy andidiny anjeliny ny aminao mba hiaranao amin'izay alehanao rehetra. Eny an-tanany no hitondran'ireo anao fandrao ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. 17 ho diavinao ny lino sy ny vipera, ho itsahanao ny liona tanora sy ny dragona. Satria izao ny raketan'ny fitiavany dia anafaka azy aho, anandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Iantso ahy izy dia hamaly azy aho, ho eo aminy aho raha ory izy, anafaka sy amme voninahitra azy aho. 15 farany hovokisako fahavelona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Amen de amen be zany ho an'ny malagasy rehetra. Manaova amen ianao mba ho tanteraka amin'ny fiainanao iraikitra tsara ao am-ponao zany tenin'Andriamanitra izany. Mizara anankidimy ny io salamo fa 120 io de ny 9 sy ny 2 de mamaritra izany atao hoe fiarovana azo antoka izany. Ny mitoetra ao amin'ny fierena zay an'ny avo indrindra de monina eo ambanin'ny aloko ny tsitoa. Tokony hampisy fahatsapana ao anatin'ny olona anankiray zany miaino an'izany teny zany satria efa tsapa zao fa tsy misy eto ambonin'ity tany ity fiarovana azo antoka. Zany atao hoe défense américaine zany no azo lazaina fa tena hoe avo lenta amin'izao fotoana izao. Tadiditsika tsara fa tonga hatrany amin'ny famoronana drone ny Amerikanina, tena efa avo lenta puissance an'izany défense américaine zany. Fa hitatsika nahazo ny Amerika tamin'ny 11 septembre farany teo hitatsika fa ny Capitole dia azo nidiran'ny olona rehetra ihany. Tsy misy fiarovana azo antoka eto amin'ity zao tontolo zao ity. De tonga ny tenin'Andriamanitra ampitony anao misy tahotra, misy orooro noho n'izao fiainana zao fa Andriamanitra no fiarovantsika. Fialofako sy batery fiarovana izy. Ilaitsika mialoka eo ambanin'ny tsitoa. Ny batery de na izy toerana anankiray na izy tanàna anankiray voadidina tamboho mafy de nalainy mpanao salamo zany sary zany mba hoentina amintsika fa Andriamanitra no fiarovana ho antsika fa tsy ny hidi-trano tsy ny fandehanana amin'ny sisin-dalana. Fombafomba ataontsika zany mba apirindra tsara ty fiarahamonitsika ty fa ny fiarovana de Andriamanitra ihany no fialofantsika sy fierentsika. Resaka arety mandringana izy eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 19. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy atahotra ny fampitahorana noho ny alina ianao na ny zana-tsipika manidina noho ny andro. Iza ny olona tsy mahita tory amin'izao fotoana izao fa noho ny fampiororona amin'ny alina. Iza ny manahy foana rehefa mivoaka ny trano amin'ny maraina noho ny mpangaro-paosy, noho ny accident, noho ny arety mandringana na loza hafa ihany koa. De tonga ny tenin'Andriamanitra hanasitrana an'izany rehetrarehetra zany androany de ozy hoe tsy atahotra ny fampitahorana noho ny alina ianao na ny zana-tsipika manidina noho ny andro. Na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina na ny fandringanana mandripaka amin'ny mitatao vonana. Hitatsika ny amin'ity aretina Covid-19 ty sy ireo variant hoentiny. Okaloha ho tsahivina kely fa misy atao hoe variant delta mbola mandripaka be amin'izao fotoana izao. Tsika malagasy noho ny famindrapon'ny tompo de izao ny situation atsika. Fa oka tsy ho adino ny zavatra efa niainantsika tamin'ny andiany voalohany iny fa ndao hisaotra ny tompo fa zao tsika. Fa ny any andafy tompoko de mbola be da be no ripaka amin'ny variant delta amin'izao fotoana iainantsika zao. De zany fahatsapana tokony ananany malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy zesta mihitsy na irehare hoe arety mpanankareny zany
tsy mandaitra tia malagasy fa malagasy be antikoro matanjaka be ny antikoro malagasy non raha mbola misy malagasy mieritreritra an'izany dia atezitra ny tompo zany ka ahatonga fandringanana hafa indray fa ndao hisaotra ny tompo fa noho ny fiarovany mahatoy izao atsika. Manasa anao ny tenin'Andriamanitra hialoka eo ambanin'ny elatry ny tsitoa fa eo no fiherena zay aniavo indrindra. Ny profon'izany dia oziny eo amin'ny 17 hoe isy arivo ho lavo eo anilanao sy 2 alina eo ankavananao. Hitan'ny masontsika zany ary tsy arivo tsy 2 alina fotsiny fa efa manalinalina no hitantsika fa ripaka nefa oziny tenin'Andriamanitra tsy anakaiky anao zany. Tandremo mirehare fa noho ny fanaovana kasibosy, noho ny fanaovana vaksiny, noho ny fanajana elanelana 2 metatra sy ny fanasana tanana noho ny gel nahatonga an'izany fa tonga ny tenin'Andriamanitra manitsy an'izany hevitra rehetra zany fa Andriamanitra ihany no fiarovana ho atsika. Natao reny zavatra rehetra reny mba ahatonga ny malagasy hankatoy fitondrana fa ny fiarovana dia avy amin'Andriamanitra. Tokony ho hain'ny malagasy ny manavaka an'izany. Mila mankatoy ny mpitondra antsika itsika dia izany no mahatonga antsika manao kasibosy sy manaja ireo geste barrière rehetra fa ny fiarovana dia Andriamanitra no miaro ny malagasy amin'ny fitsarany marina. Manasa anao ny Baiboly tsy hanao discussion momba ny fitsaran'Andriamanitra. Matotsika ohatra zao dia satria miaro antsika Andriamanitra un point c'est tout. Ny discussion akoatran'izay dia ahatonga ny devoly hanararoatra ny malagasy indray dia hitady fiarovana hafa ny malagasy. Ndao tsika irehareha fa Andriamanitra no nahatoy izao atsika. Dia jereo anety tenin'Andriamanitra ity eo amin'ny 1:20 fa izy andidiny anjeliny ny aminao mba hiaranao amin'izay alehanao rehetra. Amen be zany. Zany no asa mahagaga ataon'ny tompo amintsika isan'andro. Impiry no saika ny vadika ny tomobile, impiry no saika voan'ny tomobile, impiry no saika narary, impiry no saika misy manafika, impiry nefa saika misy mangalatra, impiry nefa saika misy mamaky ny trano. Satria Andriamanitra maniraka ny anjely no amin'ny malagasy dia mbola reto indray tsika amin'ity androany ity. Eny an-tanany no hitondran'ireo anao, reo anjely ireo zany, fa ndrao ho tafitoina amin'ny vato ny tongotrao. Rehefa mandeha ety an-dalana amin'izao azakazaka makany an-danitra zao dia efa fantatry ny tompo fa sao dia tafitohana ny malagasy sao dia menjera ny malagasy dia eny an-tanany anjely mihitsy no hitondrany antsika dia zany no mahatonga antsika toy izao. Zava-dehibe zany fiarovan'ny tompo ny fiainantsika isan'andro, isan'ora, isan-tsekondra zany ndao hisaotra, ndao tsy monmonina fa ndao hisaotra. Mahatonga ny malagasy mbola jamba tsy mahita an'izany fiarovana zany satria variana monmonina, satria tsy matoky ny fitsaran'Andriamanitra, satria variana mbola mijery an'izao tontolo izao. Tonga ity ny tenin'Andriamanitra ampitony anala ny tebiteby, anala ny orooro, anala ny fanahiana rehetra dia ny fiarovan'Andriamanitra sy ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika isan'andro. Ny liona sy ny vipera sy ny liona tanora sy ny dragona dia sarin'ny olana hitantsika isan'andro. Sarin'ny devoly zay manafika antsika isan'andro. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ho diavinao ny liona sy ny vipera, ho hitsahanao ny liona tanora sy ny dragona. Ny dikan'izany rehefa eo ambany elatry ny tsitoa ianao mahatoky ny fiarovan'Andriamanitra dia na inona olana hitranga eo anoloanao eo, na inona asan'ny devoly manafika anao isan'andro dia mandresy ianao. Dia ozy mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe ho diavinao. Hitsakitsanana ny dikan'izany ho diavina zany. Na inona problème eo, na inona fanafihan'ny devoly eo dia ho hitsakitsahanao zany eo ambany tongotrao. Mpandresy ny dikan'izany. Malagasy mpandresy. Tsy vita foana zany raha tsy olona mialoka eo ambany elatry ny tsitoa. Manasa anao ny tenin'Andriamanitra androany. Te handresy olana ve ianao? Te handresy asan'ny devoly ve ianao? Ndao hialoka eo ambanin'ny elatry ny tsitoa. Ajanona daholo amin'izay ny fahalalana rehetra sy ny fizahozahoana rehetra sy ny fanambony tena mieritreritra fa maharo tena. Ndao hialoka eo ambanin'ny elatry ny tsitoa fa tsinitsinitsika. Efa profo mivaingana amin'izao tontolo izao fa tsy misy mihitsy fiarovana azo antoka. Natao daholo zao sécurité rehetra zao, mot de passe ninona fa non, tsy misy fiarovana azo antoka mihitsy. Androany mampianatra ny tenin'Andriamanitra fa ndao hitoetra amin'ny fiherena izay
any avo indrindra. Zay ny tapany fahatelo fa ny tapany fahaefatra de ho an'izay tian'Andriamanitra sy mahalala ny anarany. Hozy ny tenin'Andriamanitra hoe satria izao no nireketany fitiavany de hanafaka azy aho, hanandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Iantso ahy izy de hamaly azy aho, ho eo aminy aho raha ory izy, hanafaka sy hanome voninahitra azy aho, hovokisako fahavelomana izy ary asehoko azy ny famonjeko. Zany rehetrarehetra zany de ataon'ny Tompo amin'ny olona izay mialoka eo ambany elany. Mahatoky fa na aiza lehany, na inona mitranga amin'ny fiainany de ny Tompo mitantana azy. Ny sitrapon'Andriamanitra no amin'ny fiainany. Hanafaka azy aho ozy hanandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Iantso ahy izy de hamaly azy aho. Misy olona ve teo afaka? Misy olona ve teo asandratra any amin'ny avo? Misy olona ve miantso an'Andriamanitra de teo hovaliana? Hamaly azy aho ozy de ho eo aminy aho. Satria ne enao eo ambany fiarovany, satria ne enao ao aminy, satria ne enao matoky azy de miantso ny anarany enao de hovaliana enao de ozy hoe ho eo aminy rehefa misy ny fanatrehan'Andriamanitra, rehefa tonga ao amin'ny tokantranonao Andriamanitra, rehefa tonga eo aminao izy eo amin'ny fiainanao hafa mihitsy zany. Anaovany zava-mahagaga ny fiainanao satria enao matoky ny fiarovany, satria enao tsy miala mihitsy eo ambany elany, satria enao matoky an'izany fiarovany zany. Raha ory izy ozy ny tenin'Andriamanitra de hanafaka sy hanome voninahitra azy aho. Iza ny orohory amin'izao fotoana izao? Ho afahan'ny Tompo ane io orohory ao anatin'ny fiainanao io alahelo, io enao tsy de alezy tsara io, ary mbola ozy hoe omeny voninahitra ozy. Inona ny tokony atao? Ndao tsika rehetra hiala amin'izay zavatra rehetra nitokitsika fa miaro atsika, na sampy io, na voninahitra io, na fahaizana io, na tsara-tarehy io, na fahaizana io, ninninna zay nitokina rehetra de ndao hiala amin'izany fa ndao hiditra ao amin'ny fierena zay an'ny avo indrindra. Ndao tsika hanetra tena eo ambany tana maherin'Andriamanitra. Eo amin'ny 9:40 farany de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe hovokisako fahavelona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Ho tratrantitra daholo ny olona zay rehetra mialoka mahatoky ny tanan'Andriamanitra. Ny farany indrindra de ny famonjena. Hovonjeny ho afaka amin'ny fahotana ny olona rehetrarehetra izay mialoka aminy de ahazo ny valisoa tsara indrindra de hoentin'i Jesosy hiara-mandova aminy ny fiainana mandrakizay. Ho an'izay olona rehetra natahotahotra, manahy, miorooro noho ny amin'ny fiainana isan'andro tao alohan'izao fandaharan'izao, tonga tia ny tenin'Andriamanitra, tokony ho sitrana amin'izay ianao, tokony hahita tory amin'izay ianao, tokony tsy hisalasala tsony ianao andeha hanao fanadinana, tokony tsy hisalasala tsony ianao hivoaka ny trano, satria maninona? Ny tanan'ny Tompo no mitantana ny fiainantsika isan'andro. Misaoran'ny Tompo ny tsirairay avy noho izany fiarovana ataony amin'ny fiainan'ny malagasy zany isan'andro. Dao petrakintsika pelantanan'ny Tompo zany teny zany fa sao de angalarin'ny devoly. Jesosy mbola miondrika, mekohoka eo anatrehanao zay amin'izao fotoana izao. Mahatsiaro fa voaro, marina ny teninao, marina ny fitsaranao. Voakasika ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao satria pirofo mitohaka amin'ny tendanay izao hitan'ny masonay izao. Firifiry ny ringana, firifiry ny lavo, hitan'ny masonay zany, teo anilanay zany, teo kavananay zany, amin'ny fiainana isan'andro zany. Fa zao zay reto de nampandresenao. Tompo, izahay mahatoky ny fierovanao. Tsy aleo zahay satria tsapanay zany. Manaratsisy zay rehefa mandeha eny an-dalana, fa tsy mahasakana ny accident zany. Atao visite teknika daholo ny tomobile rehetrarehetra, fa tsy mahasakana ny accident zany. Miezaka ny tsy mody ariva, miezaka ny manao varavaramby, fa tsy mahasakana ny mpangalatra zany. Asiana mot de passe daholo ny zavadrehetra, fa mbola voava daholo zany eto ambonin'ny tany. Ny fiarovanao ihany Tompo no mahatsara anay. Kandreto zahay misaotra, midera sy mankalaza anao noho izany fampianarana zany. Namerina indray ny finonay mba hiantehitra tanteraka aminao, hialoka tanteraka eo ambany elatrao. Tompo, reto ny malagasy vonona ho ao amin'ny fierena zay an'ny avo indrindra de ny fierovanao zany. Mandondona ny malagasy mba hialoka eo aminao. Enao nefa niteny fa zay mandondona de hovahana, matoky an'izany zay. Misaotra betsaka noho ny amin'ny fampianarana, misaotra betsaka ny nanatrehanao anay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Misaotra betsaka noho ny fiarovanao anay hatramin'izay ka hatramin'izao. Misaotra betsaka ny fitondranao, misaotra betsaka amin'ny
izay rehetra mbola ho ataonao amin'ity malagasy ity, tera sy laza voninahitra mandrakizay no atolotra ianao amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaranao no anaovana izany vavaka izany. Misaotra ry mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny tompo, lay manana ny fiarovana mafy indrindra, misaotra anao zahay. Amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany, ny malagasy rehetra miaraka manao hoe amen. Mankasitraka indrindra ny ekipa rehetra amin'izao fotoana izao fa tsy nahafony fiarahana ianao tsy niova radio ihany koa. Mametraka ny mandram-piaona izay fa manantena ny mbola hifankahita. Ndaontsika hialoko eo ambanin'ny tanan'ny tsotoa amin'izao hazakazaka ataontsika izao fa efa ho avy Jesosy.